miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Misy zavatra tadiavin'i Jesosy aminao io. Izay ndray lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tsy kisendrasendra raha mahita an'ity vidéo ity ianao, fa mety mandalo fahamainana ianao eo amin'ny fiainanao. Dia izany andro tena te hampandiny tenantsika fa sao dia nisy zavatra no tadiavin'Andriamanitra taminao fa tsy nomenao azy, tsy novalianao. Mety misy antso izay niantson'Andriamanitra taminao fa tsy nitanterahanao le antso, dia vokatr'izay maina tanteraka ny fiainanao. Misy tantara mantsy any amin'ny Matthieu 8:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 20 miresaka ny amin'ilay aviavy tao Betania. Haitsika tsara izany tantara izany. Fa rehefa noana ny tompo dia nandalo tamin'io tanàna io izy dia ny teo amoron-dalana nisy aviavy naniry, dia nananteny izy hoe ahita voa tao amin'io aviavy io. Kinanjo diso fanantenana izy fa rehefa tonga teo am-poditry le aviavy izy dia tsy nahita fa tsy ravina be fotsiny. Dia niteny izy nanozona le aviavy amin'ny andininy 7:20 manao hoe aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia ambarana eo manao hoe dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Nandalo tao mpianatra ny ampitso dia gaga hoe tao tena maina tanteraka ty hazo ty, maina. Satria nahoana nisy zavatra nandraindrain'ny tompo fa tsy nomen'ilay hazo taminy. Nisy zavatra nitadiavin'ny tompo fa tsy azony tamin'io hazo io. Ary nisy zavatra tian'ny tompo omen'ilay aviavy azy fa tsy nomen'ilay aviavy azy ilay izy. Dia izay ny vokatra fitsaran'Andriamanitra, fahamainana tanteraka. Ary izany tena hoe fampandinihan-tena ho antsika rehetra mihitsy. Jesosy Kristy tompo dia tena hoe mandalo mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Ary misy zavatra takiny amin'ny fiainantsika fa raha mbola tsy omenao izay zavatra takin'Andriamanitra amin'ny fiainanao izay dia miteny aminao fa iodikodiny eo foana ianao, ho sahirana eo foana ianao fa ho maina eo foana koa ny fiainanao. Fantatsika tsara izao ny tantaran'i Jona. Any amin'ny bokin'i Jona, ny rahan'Andriamanitra izy hitory teny tany Ninive fa tsy nety nandeha izy. Izay ny zavatra nitakian'Andriamanitra taminy, antso andeha hitory ny filazany tsara fa tsy nety izy. Vokatr'izay tena hoe potika mihitsy ny fiainany, na tsy pintany anaty rano mihitsy ary dia tonga hatrany anatin'ny kibon'ny hazan-drano. Fahafatesana mihitsy ny andry azy. Kanefa moa tonga saina izy dia niverina tamin'Andriamanitra, nanaiky ilay antson'Andriamanitra, dia izay vao nilamina ny fiainany. Dia tahaka izany koa tsika. Tena mila mandinika tsika ny amin'ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa raha misy antson'Andriamanitra, iantson'Andriamanitra anao kanefa ianao miziriziry tsy mety mandeha amin'ilay izy dia miteny aminao fa tsy ahita fahombiazana izany ianao, ho maina eo foana ny fiainanao. Tahaka izany koa ilay voany izay tadiavin'ny tompo rehefa tena dinihantsika amin'ny teny Grika zao io voa io dia izao ny teny ampiasaina eo amin'ny hoe karpos. Izay ny teny Grika amin'io. Dia rehefa jerevinao koa nefa ny Galatiana 5:22 dia misy teny hoe fa ny vokatry ny fanahy. Dia ilay vokatra dia mbola karpos koa ny teny Grika izay ampiasana amin'ilay izy. Ny dikan'izany dia izao teny ray ihany izany indreo. Zavatra ray ihany izany indreo. Ilay Jesosy izay nitady voa izany dia tsy inona fa ilay vokatra izay ambaran'ny Galatiana 5:22 ny tadiaviny io. Dia ambarana iny amin'ny hoe fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy sy ny sisa sy ny sisa. Anankisivy moa ilay izy ao. Dia ohatra zao raha isika ny fitiavana. Izany zany rehefa tonga eo aminao Jesosy Kristy, mandalo eo aminao izy, tonga eo aminao izy, mitady izy hoe misy fitiavana ve ao anatinao ao. Dia ny zavatra takiny aminao izany dia izao, ohatra hifamela amin'ilay olona izay manana ady aminao, izay tsy mifampiteny aminao. Mety olona ambadiky ny tranonao io, na mety ray aman-dreninao io, na mety mpiray tampo aminao io. Takiany Jesosy ianao, mitady ianao Jesosy amin'ity an'io ty hifamela amin'ny olona io. Fa za miteny aminao fa raha mbola miziriziry ianao ka tsy hanomehan'i Jesosy an'izay zavatra tadiavina izay, tsy hifamela, dia mbola eo foana ianao ho maina eo foana ny fiainanao. Tsy lamina izany, tsy hanjary izany mihitsy. Lasa mampitoetra ozony tsika eo anivon'ny fiainantsika noho ny tsy fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Ary ilay voa dia tena izay mihitsy hoe ny hany kosa izy dia ny manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra sy mahavita ny asany. Izany hoe ilay fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy izany ho tadiavin'i Jesosy amin'ny fiainanao io. Ilay fanaovanao ny asan'Andriamanitra mihitsy izany ho tadiavin'i Jesosy amin'ny fiainanao io. Dia tahaka izany koa ilay voa fahamarinana ozy izy. Dia tonga ny tompo izany mitadiny amin'ny hoe tsy mety io lainga, io fitaka, io tsolotra,
io zavatra samy hafa zay ataonao io fa fantatro ozy ny tompo zavatra miafina manko le izy fa hitan'ny tompo le izy ary fantany dia miantso anao izy amin'ny tian'io ty manao hoe omeo adaolo reo atoloradolo reo fahotana reo ho levonina fa tsy tokony hitoetra iaraka amin'ireo intsony ianao zay zany nivozy tadiavin'i Jesosy aminao raha mbola tsy omenao zay fa mbola iziriziry anao amin'ny hoe ho toizako ihany zao fahadalako zao a dia miteny aminao fa tsy mbola hisy fahadalana mihitsy ny fiainanao fa mbola fahamainana foana no zavatra zay aterak'izay misy zavatra takian'Andriamanitra amintsika tena mila atao mihitsy mila omena azy mihitsy ary ndraindray koa Jesosy ilay tonga zay manantona antsika dia mety iseho amin'ny endrika olona mahantra izy iseho amin'ny endrika olona marary izy zay tonga eo anatrihanao eo dia iny olona mahantra iny ianao tsy mahafantatra fa i Jesosy iny miova endrika iny i Jesosy io tonga eo anatrihanao io zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe misy ny sasany ozy izy a zay mampiatranao anjely fa tsy fantany mety anjely mihitsy ho tonga eo anatrihanao io tahaka ny amin'ny Abrahama zao rehefa nisy olona nandalo tonga dia nampandrosony aya Andriamanitra kaireo nampandrosony reo rehefa nampandrosony olona dia nikarakarainy tonga dia niditra ny fitahiana amin'ny heritaona hanananaka ozy izy a saravadinao zany le fitahiana zany vokatr'ilay fanaovan-tsoa zay zao dia voa anankiray koa zay takian'Andriamanitra amintsika atraiza le fanaovana asa soa atraiza le fahafoizana ho an'ny hafa fa i Jesosy mihitsy tonga mangataka eo anatrehanao mandondomba aravarana aminao rehefa tsy omenao io a mitandrema fa sao dia mitodika lamosina amin'ny Jesosy Kristy ianao ary mivokatr'izay a dia tsisy afa-tsy fahamainana ihany koa toy izany hoe ahoana moa zany ny ahafantarako hoe i Jesosy olona ity a na hoe mpangataka tsotra ity aza sarahana ohatran'izany fa raha isotahaka ny Jesosy daholo ataovy hoe raha i Jesosy zany zao ty mangataka ity dia ahoana ny réactionako raha hoe Jesosy zany zao ty mangataka ity dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nona ozy izy dia tsy nomenareo sakafo nangetahita dia tsy nampisotronareo rano na rara dia tsy novanginareo hay zany Jesosy mihitsy zany ndreo olona be deaibe a izay eo ambanin'ny masotsika reo fa ndrindray tsy hitatsika akory takian'Andriamanitra sika ry havana tadiavin'i Jesosy tsika izara izay no angatahany aminao le fananana any aminao le arenany aminao omena izarainao ho an'ny mahantra rehefa fikirinao anao le izy a dia amin'izay fotoan'izay a tsy nahazo ny anjarana ny tompo miomana fa fahamainana no aterak'izay tsy sanatria maniry loza ho atsika fa tena te-hampandiny tenatsika ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany voangana zao nisy tantara hitako tamin'ny internet lehilahy manan-karena be anankiray a dia miova endrika izy nanao mpangataka teo amoron-dalana dia nasiany soratra hoe za tsy mila vola fa olona mba hiresaka amiko ny tadiaviko nandalo teo daholo ny olona nalaina kamerala izy zany paraparainan'ny andro mba paraparivan'ny andro fa tsy nisy mihitsy a mba nitodika taminy nefa dia tsy fantatry ny olona fa olona miliarderany io olona mipetraka eo amoron-dalana io tahaka izany koa ny tompo mba angataka zavatra aminao izy ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo no miantso anao no efa nifidy anao no mangataka aminao hoe atolory ihany fonao misy dikan'izany raha ohatra ianao ka manaiky hitodika ka hamaly ny antsony a dia fiadanana sy fifaliana no aterak'izany fa raha mbola hiazakazaka foana ianao hivezivezy hitady zavatra masoa nefa efa eo ambanin'ny masonao Jesosy Kristy mipetraka mitady sy miandry ianao a dia amin'izay fotoan'izay a horeraka foantsika amin'ny tian'io ty ravana valio ny antson'ny tompo valio ny antson'ny tompo ary ekeo zay zavatra tadiaviny aminao omeo azy zay zavatra angatahany aminao izany ny tena zavatra tadiavin'ny tompo amintsika ny fotsika ny fahotantsika io ny fahazaran-dratsika samy hafa reo afo izy reo omeo an'ny tompo reo fa reo ny tadiaviny omboany eo amin'ny azy fijaliana reo no angatahany tompo aminao hoe esorinao ho alanao ary zao tenin'Andriamanitra zao dia efa Jesosy mamangy ianao zao mamangy ianao izy amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao ary fantatrao tsara mihitsy ny zavatra zay takian'Andriamanitra aminao ankehitriny kanefa dia zao raha miziriziry sika dia fahamainana no aterak'izay raha mba maina tsotsotra fotsiny moa aninona fa le fitsaran'Andriamanitra mihitsy ny hafaran'ilay izy fahaverezana mandrakizay ry havana ho an'izay olona tsy mamaly ny antson'i Jesosy Kristy tompo ary zava-dozy zany koa anio ary aza manamafy ny fonao fa meteza hamaly ny antson'ny tompo eo amin'ny fiainanao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa rehefa toy izany hoe tantara io a dia orinao amin'izay izy mitenina amin'ny hoe raha ohatra nareo ka manam-pinoana ozy izy a dia tsy zaka zo nataoko tamin'ny aviavy zao ihany fa ninona ho teneninareo angatahanareo mivavaka amin'ny finoana dia ho tanteraka aminareo zany ny dikan'izany dia izao a
tsy hoe zay mahafinahitra hoe tonga de miteny de mahatanteraka rehefa mino an'i Jesosy Kristy fa zao omeo aloha le zavatra tadiavin'i Jesosy aminao de rehefa avy eo angatao amin'izay tsy zavatra tianao angatahana aminy fa ho azonao zany raha ataonao amin'ny finoana de izay le tenin'Andriamanitra hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de anampy anareo zany maina tanteraka ny fiainanao tsy milamina tsy mandeha araka ny tokony izy mihitsy ny zavatra rehetrarehetra mantiny tena fa sao de nisy zavatra nitakian'Andriamanitra taminao fa tsy nomenao azy omeo an' Jesosy zay omeo an' Jesosy ny fonao omeo azy ny fiainanao ray manontolo atolotra azy raha ilaina azy ny fanananao omeo azy zany raha ilaina ary zany de ho hitanao fa orinan'izay omeny anao koa ny zavatra rehetra ivany raha iravina daholo ny zavatra rehetra ilamina ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra rery any zany de ho an'Andriamanitra rery any ny voninahitra Jesus.